Faly miarabanao indray ao anatin'izao fotoana izay ombonam-bavaka izao satria fotoana izay ahafahantsika mametraka eo anatrehan'Andriamanitra ny antom-bavaka manokana indrindra amin'ity anio ity koa manasa anao ary ao anatin'izany vavaka izay ho tononona izany. Vavaka antsika tompoko. Rahainay tsara indrindra izay any an-danitro, rahainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay ny fotoana tombontsoa ahafahanay indray miseho eto anatrehanao. Fantatray fa tsy noho ny fahatanterahanay zany fa noho ny famindram-po, fitiavana avy aminao, fahasoavana indrindra. Koa sitrakay tompo ny ahatsapa famelan-keloka, ahatsapa fiadanam-po satria hitondra antom-bavaka manokana izahay nyity fotoana ity eto anatrehanao. Meo anay ary ny fahazaonantoka izany famelan-keloka izany, ahafahanay mandroso tsy ampisalasalana eo amin'ny seza fiandriana ny fahasoavanao. Manonona manokana ireo be antitra izahay amin'ity fotoana ity. Ianao no efa nanome azy ireo ny tombontsoa tratrantitra. Tompo malalo efa zava-dehibe zany kanefa sitrakay hatrany ny mbola hametraka ny fiainan'izy ireo ampelantananao. Ireo fanandramana mahafinaritra, fanandramana teo amin'ny fiainan'izy ireo niaraka taminao dia toko ho anay fa mbola hiaraka amin'izy ireo hatrany ianao anatin'izao fotoana ny famonteran'izy ireo izao. Mety misy amin'izy ireo tompo mandalo fisedrana manokana kanefa matoky izahay fa mbola ianao no mandrindra ny zavatra rehetra ho azy ireo. Meo fampaherezana raha toka misy fakiviana ary aoka ny tananao hikasika manokana ny fiainana ireo ray aman-dreny ireo. Tompo malalo sitraka ihany koa amin'ity fotoana ity ny ahatsapa manokana fa raha manana fiadanana ireo be antitra ireo eo anivon'ny fiarahamonina misy azy dia sady tsy vesatra ho an'ny ankohonany kanefa koa fitahiana manokana. Izany tompo no sitrakay raha mba ho tanterahanao amin'ireo ray aman-dreninay rehetra ireo ary ny fiarahamonina miaraka amin'izy ireo ane dia atsapanay fa ianao mihitsy tompo no tia azy ireo ary ianao ihany koa no mampianatra anay mba ho tia azy ireo. Vavaka manokana ihany koa izay amin'ity fotoana ity ho an'ny mpanomponao izay mangataka mba hanana hery vaovao indray ao anatin'ny eo anivon'ny ankohonany eo amin'ny fiarahana aminao. Tompo malalo izany faniriana tsara izany dia azonay antoka fa avy aminao ihany. Sehatra izay ahafahan'ireo mpanomponao ireo sy ny fianakaviany manontoro ahatsapa fanandramana mahafinaritra indray, fanandramana izay mampahery indray ary indrindra fanandramana ahafahan'izy ireo mijoro vavolombelona ny fahatsaranao. Koa toavy amin'izany ankohonana izany tompo satria antom-bavaka izay ombonanay rehetra sitrakay raha ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.